nasehoanay zany ny toerana zay mety hoe mahaliana azy misy maromaro izy ireo ary misy any avaratra misy any atsimo ary tsy andaniny ihany koa ny zanonay zany ny nampiaona sy nampifandray andreo marika lehibe ireo amin'ny mpampiasa vola eto an-toerana. Ny antony dia tsotra fotsiny matetika zany zareo ataoko hoe mpampiasa vola ihahan-tany internasionala indrindra amin'ny sehatra fizahan-tany tsy tena mbola maharisika loatra mba tena hoe ampiasa vola. Allô? Ino ma platsika riva? Calma nareo fa feko amin'ny vola zao ty biantsika jiaby. Ianao koa misy raha tanarana ary mahazora tombony rehetra miaraka amin'ny vola. Vola tsotra aingana azo antoka. Fa manampy betsaka ireo tantsaha eny amin'ny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina eny ny fanatsarana ny lakandrano any an-toerana manondraka tambolo maro izany lakandrano zany ary azo heverina fa hitombo ny vokatra ho an'ireo tantsaha eny an-toerana Aorian ny fahavitan'ny asa. Diovina sy angadiana amin'izao fotoana izao ny lakandrano etsy Ambodiady Ambohimanarina. Ity lakandrano ity dia manondraka tanimbary mirefy 900 hektara any raha ny fanazavana nentina